Tsy manilika tanteraka ny mety hanovana toerana nitetika asa Tanamasoandro ny ministra misahana ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenany Zasy Angelo raha misy ny sakana amin'ny fametrahana io tetika asa io eny Ambohitra Manjaka. Nilaza nefa izy nandritra ny fiaonany tamin'ireo solombavambahoaka teny Ivato ny alarobia teo fa mety hanahirana ny hanaovana io fanovana io satria mbola misy pitsopitsony tsy maintsy mbola arahina. Fa le blocage zany tsy amin'ny projet Tanamasoandro mihitsy fa angambana an'le toerana tokony atsika zay projet zay. Zany hoe en tant que ministre zany nouvelle ville sy habitant raha ohatra hoe misy blocage ohatr'izao tsy maintsy mitady toerana hafa zany mba ahafahantsika manapa-kevitra amin'izay. Resaka Tanamasoandro zany raha jerentsika zany ny zavatra nataontsika nanao plan masse any plaine Ambohitra Manjaka dia raha ohatra hoe mahita toerana hafa zany atsika dia tsy maintsy manao étude indray atsika plan masse indray vaovao ahafahantsika manapa-kevitra. Teboka maro no naroson'ny ministra Zasy Angelo nanohanana fa mora kokoa ny manitatra ny tanàna n'Antananarivo any amin'ny faritra Ambohitra Manjaka tahaka ny tsy ilana fanamboaran-dalana vaovao ohatra. Misy avantage aloha ny plaine any Ambohitra Manjaka sady misy inconvénient koa. Avantage ao akaikin'ny centre-ville zany hoe ny équipement tokony développentsika lalabe zany tsy dia mila satria efa misy voalabido akaiky eo zany hoe midina zany le koa ny investissementsika. Na izany na tsy izany anefa mbola maro ny dingana lalovana vao afaka miroso ny tetika asa Tanamasoandro eny Ambohitra Manjaka. Nanao koa isika dossier d'étude d'impact environnemental sy social, dossier efa nidéposenay tamin'ny ONF mbola tsy natao zany zay étude zay. Mikasika travaux mazava ho azy mbola tsy nanao zany le travaux-ny Tanamasoandro. Misy tompon-tany be dia be mihitsy amin'ny toerana io. Misy 9000 parcelles, zany hoe 9000 titres fonciers. Minimum zany 9000 propriétaires à 5 personnes par ménage zany efa 45 000 personnes. Dia misy impact zany manao négociation amin'ny le planning de réalisation du projet zay. Tamin'ny taona 2024 nandritra ny fampielezan-kevitra no nanambara ny fikasany hanangana tanàna vaovao eny Ambohitra Manjaka ny filoham-pirenena ankehitriny. Tsy manaiky ary manohitra ny hanotofana ny tanimbary anefa ny mponina sasany any amin'iny faritra iny ka niteraka savorivory teny an-toerana izany fandavana izany. Miantona mihitsy aza ny tetika asa taty aoriana ary miandry ny fanatanterahina ireo dingana isan-karazany no lazain'ny ministra indray ny famerenana azy.